Raha iverinantsika kosa ny sehatry ny finoana dia mandroso ny fanamboarana ny trano fiangonana eo anivon'ny FJKM manakasina hazoaran'ny Martior mbola misy anefa ny ezaka izay miandry ireo mpino kristianina ao amin'izany fiangonana izany ao anatin'ny asa fanamboarana ity. Trano fiangonana vaovao ny naorina tao amin'ny FJKM manakasina hazoaran'ny Martior Synodam-paritany Ariva Avaradrano. Efa voatavy tanteraka ny rindrina amin'izao fotoana izao ary efa vita ihany koa ireo varavarankely sy varavarambe. Ny dingana manaraka hotratrarin'izy ireo dia ny fanamboarana ny dalasy sy ny altara. Raha ny fetin'ny taranaka dia ny alahady 14 septambra ovy izao no natokana ao amin'izany mba hanaovana hetsika ho fanohizana ny fanamboarana ny trano fiangonana. Taranaky manakasina hazoaran'ny Martior tonga indraity ny fetin'ny taranaka ny alahady 14 ny volana septambra ho avy izao. Ny fampivavahana manomboka amin'ny 7 ora sasany. Ao anatin'izany fampivavahana izany hisy ny rakitra taranaka izay efa fanaontsika isa-taona. Ny ezaka rehetra ao amin'ny fetin'ny taranaka io dia ho atodintsika amin'ny asa fanitarana avokoa ary izany no anentanantsika taranaka ho tonga maro amin'ny fotoana io. Azadino fa hisy latabatra manokana eo an-tokotanim-piangonana andraisana ny anjara ataontsika isam-batan'olona isan'ny ankohonana ho fanohanana izany asa fanitarana izany koa dia alaoera ary tongava maro isika taranaka manakasina hazoaran'ny Martior ianareo nandray fahasoavana teto amin'ny FJKM manakasina hazoaran'ny Martior isika tapaka sy namana rehetra fa ny alahady 14 ny volana septambra ho avy izao ny fetin'ny taranakitsika. Mba hanatrika ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 14 septambra ho avy izao dia antenaina fa ho avy ny taranaky ny FJKM manakasina. Efa misy ny fiara-iombonana izay hainga mivasakosy amin'ny 7 ora maraina. Isany koa ny sakafo isan-karazany izay amidy eny toerana. Izay ny tompoko lasy toboko vavy no isorako anao nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra Maty TV. Ametrahana ny veloma mandrapitafa ihany koa ary eo anantsika indray ho amin'ny rampitso metraka ny veloma ho amin'izay indray ary. Veloma ary tompoko.